Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Riava malala anio sabotsy 20 Janoary andro 7 amin'izao herinandro zao hamarana indray ny herinandro tsika anio riavana ka faly miara misaotra an'Andriamanitra amin'ny fitahiana rehetra nomeno atsika nandritra n'izay herinandro lasa izay ka dia ho an'Andriamanitra ery ny voninahitra miarabantsika rehetra ary noho ny fitahian'ny Tompo dia ho aminareo aneny fiadanana ary dia mba ho amiko koa zany dia riavana iray ombona isika isaotra sy anome voninahitra ny Tompo iombonantsika indrindra izany ary indrindra ametraka indray ny tontolon'androntsika eo am-pelatanan'ny Tompo. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ranaiza any an-danitra indreto izay miantso manonona izany anaranao zany. Fantatray fa Andriamanitra ianao, lay mpanjaka anay, lay Tompony Tompo, izay mendrika omenay ny voninahitra ambony indrindra. Andriamanitra mpitsara, ary Andriamanitra ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Andriamanitra fitiavana koa izay tsy adinonay fa miandany amin'ny malahelo, miandany amin'ireo olona marina, ary miandany indrindra amin'izay manana ny fahavalo. Ndreto ary izay Tompo, ampahirato ny masonay, ahita ny zava-magaga amin'ny lalanao, ka dia mba homendrika anao aneny fiderany, ny fankalazana sy ny mamezam-boninahitra izay asandratray ho anao amin'ity andro ity. Dia hianatra mpanao salaminy amin'izany izay, mba sady ho feno fiderananao isan'andro, ary indrindra ho feno fisaorana anao koa. Dia misaotra ary Tompo noho ny fitahiana rehetra izay nomenao anay. Nefa dia matsiaro izay fa tsy tanteraka ka dia mangataka ny famelan-keloko amin'ny anaranao. Mifona re Tompo tamin'izay nataonay indray nandritra ity herinandro ity, izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia nirinay dia mba adio mangatsakatsaka izay eo anatrenao, ary atsiaro indray havana aminao tanteraka, ady anka alaota no tsy hay hanota, fa hiteny tahaka an'i Jesosy ny haniko dia ny manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra. Ampianaro anay ny anao ny sitraponao Tompo. Dia misaotra indrindra ary noho ny famelan-keloka izay omenao ny mpanota amin'ny bebaka amin'ireny izahay izao Tompo. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ary mitenena aminay mpanomponao Tompo. Amen. Dia tsika riavana iombona ho amin'ny fiainona zao an'ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Salamo 7 ny 1 ka hatramin'ny 10. Salamo 7 ny 1 ka hatramin'ny 10 amaky izany amin'ny anaran'i Jesosy tsika. Hideran'i Jehovah amin'ny foky rehetra aho, anambara ny fahagagana rehetra aho, ho faly sy ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao aho, riavo indrindra. Satria lasa niodina ny fahavaloko, nirepirepy izy karingana tsy eo anatrenao, fa efa nitsaray ianao ka nanomiany rariny, mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao, ho mpitsara marina. Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehanao faty mandrakizay doria. Ny amin'ny fahavalo dia tanteraka ho mandrakizay ny fanondravana azy, ary izay tanàna efa niravanao dia very na dia ny fahatserovana azy aza. Kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay, efa nametraka ny seza hitsarana izy, ary izy tsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana, eny tsara ny firenena amin'ny fahitsiana izy. Ka dia Jehovah no fiarovana avo ho an'ny mahantra, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana izy, ary atoky ianao izay malala ny anaranao, fa tsy foinao izay mitady ianao Jehovah. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana,
ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia ho aminareo mandrakariva ny ery havana ny fahasoava amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Izao salamo izao dia amin'ny salamo ampidimo izay nataony Davida, ary izay mahafaly antsika indrindra ry havana dia ny atsiarovantsika indrindra fa mbola manana anjara toerana eo amin'ny fiainantsika ny salamo izay nosoratan'ireo mpanoratra izany. Ny salamo 5 dia hira-piaikena toy ny vavaka izay fangataham-panampiana raha misy loza miatra. Ary ao anatin'izany indrindra ry havana dia mifandimby fanarakaraka trany ny fiderana ny fitalaona ao amin'ity salamo ity. Ary raha miantso moa izy ny anaran'Andriamanitra dia tsony hoe mpitsara marina ilay Jehovah Andriamanitra. Ary dia maneho izany mihitsy eto ny mpanao salamo fa mpitsara marina ity Jehovah Andriamanitra ity. Ary ny nahazahoany izay dia ny fanehoan'Andriamanitra izany teo amin'ny fiainan'ny mpanao salamo ry havana. Fa tsy nisy azo ny anteherana afa-tsy amin'ny Jehovah izany izay mpitsara marina, ary hitany taratra teo amin'izany fiainana izany ry havana fa mpamonjy ny malemy izy, tia ny fahamarinana izy, miandany amin'ireo tsy manam-piaro sy ny malahelo izy, ka dia tsy afelan'Andriamanitra koa ho resiny ratsy fanahy ny marina sy ny malahelo. Ary dia izany no anehoan'Andriamanitra ny tenany teo amin'ny fiainan'ny mpanao salamo. Maneho izany Andriamanitra fa ny mino koa ry havana dia maneho izany eo amin'ny fiainany rehetra, ka mitarika azy indrindra hatoky anio Andriamanitra io eo amin'ny fiainany rehetra izany. Mitarika indrindra ny mino hatoky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany rehetra izany. Andeha ry havana ho jerentsika izany hoe Jehovah Andriamanitra izay mpanjaka sy mpitsara marina izany. Eo amin'ny 1 sy 2 dia milaza indrindra ny fifaliana izay ananan'ny mino ao amin'Andriamanitra. Ny fifaliana izay ananan'ny mino ao amin'Andriamanitra. Hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, hanambara ny fahagaganao rehetra aho, ho faly sy ravoravo aminao aho, hankalaza ny anaranao aho ry avo indrindra. Rehefa nandinika ry havana ny mpanao salamo dia hita ny mazava tsara izany maizy azy an'Andriamanitra izany. Tsy misy toy azy. Ny eto moa dia ambarany hoe manao ny fahagagana Jehovah Andriamanitra. Ary ny toeran'izany Andriamanitra izany dia avo indrindra. Tena toerana amboninahitra ananan'ny mpanjaka izany, ananan'ny tompo izany misy azy izany. Ary dia izay no mahatonga ny olona izay mino tokoa hitodika amin'io Andriamanitra io fa izy no tena Andriamanitra marina, sy Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra. Inona ary no ataon'ny olona ry havana? Faly sy ravo izy, manana an'izany Andriamanitra izany. Isika ry havana dia ao anatin'izany hoe finoanan'Andriamanitra izany ka ny zava-dehibe tokony ho tsaroantsika dia ny mba halalantsika izany maizy azy an'Andriamanitra izany ka dia tena hoe anam-pifaliana ao amin'Andriamanitra isika. Faly sy ravoravo aminao aho. Manana ny fahalemena mantsika olombelona dia izao hoe indraindray tsika malahelohelo amin'ny fiainantsika, malahelohelo eo amin'ny fiainantsika, tezitezitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy toy izany mihitsy inge ny fiainan'ny olona mino. Ary jereo tsara fa zavatra ataon'Andriamanitra antsika dia nomeny antsika Jesosy Kristy ilay zanany lahy tokana. Ka tamin'ny alalan'io Jesosy io inge no naharian'Andriamanitra indray an'izao tontolo izao fa hariana vaovao hamerenana indray ilay anjara toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary indrindra fahariana nandresena ny ota izay misakana antsika tsy hahita izany hery izany voninahitra izany hoe Andriamanitra avo indrindra izany. Rehefa mandray an'i Jesosy tsika ry havana ka manaiky marina sy mino
fa izy ny tombo sy mpamonjy antsika, dia misy fijery vaovao izay tokony hananantsika amin'Andriamanitra, dia izao hoe tokony ho faly sy ravoravo amin'Andriamanitra tsika. Izy moa ry havana rehefa mamaky ny filazantsara na hitorinana izany filazantsara izany no tsy ho gaga tokoa amin'ny asan'i Jesosy raha nanatanteraka ny asana ny ran'Andriamanitra azy izy, ambarany hoe nandrivotra sy ny ranomasina zany hoe nanaiky an'i Jesosy, ny Satana ny orokoditra teo amin'ny fahefan'i Jesosy, ny fahafatesana aza no reseny, ka indro nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra ho an'ny velona ho any an-danitra. Zany rehetrarehetra zany no manambara ry havana fa tokony ho faly sy ravoravo amin'Andriamanitra isika isan'andro amin'ny fotoana rehetra. Izay tokony ataontsika ary noho izay dia izao hoe hideran'Andriamanitra tsika amin'ny fotsika rehetra, ankalaza zany anaran'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainantsika rehetra. Tsy tokony ho tapaka zany, tsy hoe hisaotra fotsiny misaotra Andriamanitra, misaotra amin'ny fitahiana, fa tena ilay fankalazana sy fideranan'Andriamanitra mihitsy dia tena fiainan'ny olom-bovondry zany. Ary izay inoana koa dia hoe rehefa amin'ny andro avian'i Jesosy dia iombonantsika amin'ny anjely any an-danitra zany. Io le niombonana tamin'ny mpiandry ondry, rehefa namangy an'i Jesosy voateraka izy dia tonga ny anjely marobe niaraka tamin'ilay ray efa teo nidera hoe voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanany aty ambony tany ny olona kasitrahana. Ary dia ho tonga amin'ny fafenony ny fideran'Andriamanitra rehefa mifanjaka an'Andriamanitra, zany hoe fa misy zany zao zany. Ary rehefa tonga Jesosy dia izay rehetra olom-bovonjy dia manana anjara amin'izany. Fa isika ry havana teto aminay amin'izao andro pahavelomana izao, mba haneho koa eo amin'ny fiainantsika fa mahafaly izany manana an'io Andriamanitra satria avo indrindra izy, ka dia ny fiderana sy ny fankalazana no ataontsika. Tsy menatra mihitsika hijoro tena vavolombelon'ny tompo ry havana. Paoly moa mampianatra an'izany aza menatra ho vavolombelon' izany tompontsika, ary ny tsy mamenatra antsika dia manambara ny fiderana, ny fankalazana azy, ny fahagagana rehetra nataony ary dia ao amin'ny tompontsika isan'andro fiainam-pifaliana ny fiainantsika. Fa ny faharoa izay tokony ho jerentsika ry havana dia izao hoe io Andriamanitra io koa dia Andriamanitra mpitsara marina izy io. Io Andriamanitra io dia Andriamanitra mpitsara marina. Raha teo amin'ny Israely moa dia manana anjara toerana ny mpitsara, petraka eny am-bavahady izy dia eny izy no mandray ny zavatra ataon'ny olona atao amin'ny fiarahamon'ny Israely zany. Dia nisy koa moa ny mpanjaka etsy an-daniny zany izay milaza fa solon-tenan'Andriamanitra mihitsy ny mpitsara. Ary Jesosy Kristy dia maneho amin'ilay mpitsara tsy marina. Luka 4:20 izay na dia tsy marina aza, na dia tsy mena maso olona aza, nanana ny fahalemena dia nomeny rariny ihany ilay olona mahantra izay tonga teo aminy isan'andro. Fanoharana izay nataon'i Jesosy zany, mba ilazana zany hoe ny mpitsara dia tokony hanana fahamarinana. Zany no ataon'ilay mpitsara tsy marina hoy izy fa maika fa Andriamanitra izay mpitsara marina. Io Andriamanitra izay mpitsara marina io tena manome rariny io ry havana. Ny olom-boafidiny, izy zany, ny olona izay novonjeny Jesosy zany. Ka nanaiky an'i Jesosy tompo, izay no antsoina hoe olom-boafidin'Andriamanitra. Nomeny anjara tamin'ny famonjena izay nataony ary nandray sy niaina tao anatin'izany. Andriamanitra tsy mitarehdrehitra, manome rariny ny olom-boafidiny izy. Ary raha jerena amin'ny fitany sain'ny mpanao salamo azy dia izao, isika dia manana fahavalo ry havana. Ary ireo fahavalo ireo dia ilay olona izay nanao ratsy zany teo amin'ny fiainany. Nanao ratsy teo amin'ny fiainany izy ireo. Ary raha nanao ratsy izy dia nitsarain'Andriamanitra, ka dia nomeny rariny azy manana ny fahamarinana. Andeha ho raintsika hoe tsika mino ange zany manana fahavalo tsika ry havana. Arakaraka ny androsoantsika eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra dia ny devoly etsy an-daniny koa dia mampiasa olona izy mba ho fahavalontsika,
manenjika ve tsy ataony, manaratsy ve tsy ataony. Mavita zava-doza nge zany e. Kanefa na de misy azy zany a, ny anjarantsika de zao mitoetra tsara. Mitoetra tsara ho mpanaradian'i Kristy eo amin'ny fiainana rehetrarehetra. Fa raha mitoetra tsika eo mpanaradian'i Kristy, de afaka mitsara marina zany a io Andriamanitra io. Tsy mitanily zany a. Ka ny fitsarany marina de zao hoe tsy mitaretretra izy. Fa ny manome rariny atsika eo anatrehan'izany fahavalo zany. Miandany indrindra amin'ny olona marina, amin'ny olona masina, amin'ny olona manompo azy io Andriamanitra io. Ary ny faharoa ry havana de misy koa ny antsoina hoe jentilisa. Jentilisa na tsy kristianina zany amin'ny andro iainantsika izao. De tena ambarana mihitsy fa eo amin'ny 5 fa ireny anie de naringan'Andriamanitra ny jentilisa ratsy fanahy. Ary ny anarany de nokisen'Andriamanitra tsy eo amin'ny bokin'ny fiainana fa tena hoe faty mandrakizay. Zay zava-misy. Ka na ny fahavalo na ny tsy kristianina zany de tsy manana anjara mihitsy ao amin'ilay mandrakizay izay nomen'Andriamanitra sy nampanantenainy omena ny olona mino. Io nge ry havana mba hiezaka zahantsika olombelona mba hanana anjara amin'izany hoe mandrakizay ao amin'Andriamanitra zany. Na ny fanjakany mandrakizay zany, na ny fiainana mandrakizay izay an'Andriamanitra nomena antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany. Zava-misy ry havana de zao hoe foanan'Andriamanitra mandrakizay koa nge. Foanan'Andriamanitra mandrakizay koa ny fahatserovana reny ratsy fanahy reny. Ny fananana ny reny ratsy fanahy reny, ravany reny, mba tsy hanana anjara mandrakizay ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ary amin'ny tsara marina toy izany io Andriamanitra izay ivavahantsika io dia maneho f'Andriamanitra ny fahamarinana, Andriamanitra ny fahamasinana koa izy. Ary Andriamanitra izay mitsara marina. Rehefa malalo izay hitaritana ny saintsika ary de zao hoe raha mitoetra tsara zany tsika ao amin'ny tompo ka faly sy ravoravo isan'andro amin'io Andriamanitra io de tsarovy indrindra fa manana azy tsika ho mpitsara marina. Tsy maintsy misy eo amin'ny fiainantsika hoe mety hanana fahavalo zany tsika e. Kanefa tsy matahotra izany tsika ry havana. Fa manan'Andriamanitra mpitsara marina. Eo anatrehan'ny tsy kristianina koa de mety koa izy ireny ratsy fanahy ihany. Tsy tanisa zavatra be dehibe fa mety ho ratsy fanahy ihany koa izy ireny. Fa anjaran'Andriamanitra ry havana ny mihevitra zany olona tsiraray avy zany. Izay hitarika atsika de zao hoe tsy hanao ratsy intsony tsika. Tsy hiala amin'Andriamanitra intsony tsika. Fa raha voatazontsika zany de tena ao amintsika mihitsy ny anjara mandrakizay ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha toa tsika mba mivily lalana mandeha any amin'ny lalana falehan'ny mpanota, manaraka ny lalana falehan'ny mpaniratsira ao amin'ny salamy voalohany no ahitantsika an'izany, zava-misy ry havana de lasa ratsy fanahy indray zany tsika, miala amin'Andriamanitra tsika, ary dia tonga indrindra ny fandravan'Andriamanitra tsika tsy azo votana intsony mandrakizay. Mitaona tsika ary zany ten'Andriamanitra zany hoe tsy maintsy handalo fitsarantsika na ho ela na ho aingana, satria ho avy ny tompo ilay mpitsara marina. Andeha ry havako, mba hiazona an' Jesosy Kristy isika fa manana mpisolo vavy tsika ao amin'Andriamanitra de Jesosy Kristy. Ary na inona koa zavatra ataontsika de ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izany anarany zany no anarana ampandresy atsika amin'izany rehetrarehetra zany. Ka eo anatrehan'izay mety fahavalo manembatsembana anao tsy hanaradian'ny tompo de matoki fa eo aminao mandrakariva Andriamanitra raha mbola mitazona ny fahamarinana sy ny fahamasinana ianao ry havako. Ary toy izany koa anatrehan'ny tsy kristianina rehetra de aza miverin-dalana intsony tsika ka hiverinao hoe tsy kristianina nefa efa kristianina zao. Fa zava-doza ry havana ny miandry atsika de aringana koa tsika satria ratsy fanahy. Fa ny fahatelo ry havana izay aseho eto io Andriamanitra mpitsara io koa nge de Andriamanitra mpiaro izy io. Andriamanitra mpiaro izy io. Ary ao ange fa vakiko ny fanambarany azy amin'ny 7 ka hatramin'ny 10.
Kanefa Jehova mitoetra mandrakizay efa nametraka ny seza hitsarana izy, ary izy tsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana, eny tsara ny firenena amin'ny fahitsiana izy. Ka dia Jehova no fiarovana avo ho an'ny mahantra, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana izy ary atoky ianao izay mahalala ny anaranao, fa tsy foinao izay mitady anao Jehova. Amen. Izany teny izany ry havana dia mitarika antsika mba hahalala fa raha Andriamanitra ane mpitsara dia tsisy afaka miala eo anatrehan'Andriamanitra daholo ny olona rehetrarehetra. Izy araka hoe mitoetra amin'ny toerana avo indrindra izy dia mahita ny ambany rehetrarehetra izy zany. Avo fipetraka fa iva fijery. Ary tahaka ny fijerin'ny ankizilahy ny tanan'ny tompo vaviny no fijerin'ny ankizy na antsika izay mino anio Andriamanitsika io na dia avo aza izy. Dia afaka mitsinjo antsika izany Andriamanitra izany. Ary rehefa mitsara Andriamanitra dia zao tontolo zao mihitsy. Na mino sy io zany na tsy mino miaraka daholo. Rehefa olombelona rehetra ary ambarany koa hitsara ny firenena rehetra izy. Ary zany fomba fitsaran'Andriamanitra zany dia milaza fa tsisy afa miala eo anatrehan'Andriamanitra zany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, na izy na izy. Ary zany fitsaran'Andriamanitra zany amin'ny fahitsiana, amin'ny fahamarinana, izay tena toetran'Andriamanitra mihitsy dia ilay toetran'Andriamanitra mpitsara zany. Ananana ny fahamarinana, ananana ny fahitsiana, dia izay hitsarany izao tontolo izao sy ny firenena. Ary dia anatin'izay ry havana misy zany raha tahaka ny mpitsara moa jerena dia misy avoka ilaina mpisolo vavy iza ny solo vavanao anatrehan'ny fitsarana. Izay ny nanomezan'Andriamanitra antsika ny Jesosy Kristy ary manana mpisolo vavy tsika dia Jesosy Kristy izay tena mpiaro. Avoka mantsy mpiaro zany, mpisolo vavy zany. Izy no mpiaro anao, mpiaro ny mahantra izy, mpiaro ny olona amin'ny andro fahoriana izy. Zany ny tena toetran'ny Jesosy Kristy ary marina zany filazana zany fa amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia manana ny Jesosy Kristy tsika mba hiaro antsika amin'izay fitsarana sy fiampangana rehetra mety ataon'ny Satana amintsika zany. Rehefa eo ary zany Jesosy Kristy zany dia minontsika fa miandany amintsika izy ary amin'ny fahamarinana tokoa ny hitsarany antsika. Tsy hoe rehefa mino fotsiny ianao ry havana dia manantena izany. Fa le mino eto dia lazaina hoe tena mandray an'i Jesosy, tena ho tompo sy mpamonjy azy eo amin'ny fiainany rehetrarehetra. Tsy indray andro ihany amin'ny alalan'ny anarana katekômena dia vita izy io. Dia rehefa avy eo ianao dia toy ny olona rehetrarehetra ihany. Fefa ao am-paosy zany na ao an-trano ny diplôma hoe mpandray dia ampy izay. Tsy ampy ka. Raha ho faly sy ravoravo amin'Andriamanitra ianao dia isan'andro. Ka isan'andro dia anehoanao mihitsy hoe kristianina ny fiainako tena miankina ao amin'ny tompo dia mipetraka tsara ao amin'ny tompo. Izay no ahafahan'Andriamanitra miaro antsika anie ry havana. Miaro antsika Andriamanitra na amin'ny andro fahoriana, amin'ny andro fitsarana izay aviny tena zava-dehibe loatra. Izay andrasana amintsika dia hoe matokia ary. Anio Andriamanitra io fa izay mahalala tokoa ny anaranao izy fa tsy foinao izay mitady ianao Jehova. Izany toy afaka ataon'ny mpanao salamo eto amin'ity tapany fahafolo ity izay mamarana ny vakitentsika anehoana indrindra fa Andriamanitra dia tsy mahafoy antsika satria tena tonga zanantsika zany. Ary zany no anesana antsika rehetra hoe tsy ny andavanandro mpiainantsika rehetra ary dia tsaroa fa manana mpitsara marintsika. Andehantsika ho faly sy ravoravo amin'io Andriamanitry ny fahamarinana, Andriamanitry ny fahamasinana, Andriamanitsika izay mpiaro antsika isan'andro. Rehefa mivavaka tsika dia hoe Tompo ampitombo ary ny finoanay dia andraisanay izany teninao zany mba hiainanay sy velomanay mandrakariva. Tompo anie ampahiratra ny masontsika ry havana. Fa raha ho avy Jesosy dia hita finoana ety ambonin'ny tany izy. Ary dia raha ho avy Jesosy dia sahiatrika ny fitsaran'Andriamanitra isika ry havana. Ny salamo 120
dia milaza zao teny zao hoe vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho. Avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ary dia ambarany amin'ny 17, Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka miditra hatramin'izaho ka mandrakizay. Ho marina amintsika n'izany tenin'Andriamanitra zany fa manana n'Andriamanitra tsara mpiaro antsika kotsika dia tsy ho azony tafika izay ataon'ny Satana intsony. Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra indrindra Tompo raha navelanao ny ainy ny teninao teto zahay. Dia izany teny izany anie mba hitoetra ao am-ponay. Dia ndreto ary izay midera mankalaza manome voninahitra anao, ilay Andriamanitra marina izay avo indrindra. Mendrika iombonanay izany ka dia tolotra eo anao. Eny misaotra anao izay raha afaka ny ainy ny teninao teto tamin'izao andro an'izao. Misaotra Tompo noho ny fitaovan-tseratsera izay anananay. Afaka mampita izao toroteny izao fampianarana izao amin'ny kristianina rehetra. Ka izay mihaino izany anie. Dia mba andretiko anao Tompo izay vonina hiasa fatratra eo amin'ny fiainanay. Dia misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy noho ny famonjena izay nataonao. Ary ambara teo noho ny fahagagana rehetra izay nataonao. Ndreto ary izay manolo tena fa hanompo anao ny sitrakay dia miarova anay Tompo amin'ny ratsy rehetra, amin'ny tafika ataon'ny Satana rehetra, amin'ny hevi-diso rehetra, ary indrindra raha varimbarina ny amin'izao fiainana izao izay. Tompo avonjeo izay mba ho afaka amin'ny fahavalonay rehetra. Ary dia mba hitaona ny tsy kristianina n'izay mba ho tonga koa amin'ny famonjenao izy ireny. Dia jereo Tompo ny fiangonana mba ho tonga fiangonana masina, tsy madio, tsy misy petipetina. Ary ianao Jesosy ny Tompo sy mpamonjy ao. Dia tena ho vavahady idiran'ny olona amin'ny fanjakanao anie ny fiangonana, ka andraisanay rehetra ny fitahiana avy aminao na ny sakramentan'ny batisa, sakramentan'ny mpandray fanasan'ny Tompo, fanasan'ny Tompo. Ao indrindra koa Tompo ny atsipiriam-piainanay na maty izay, na velona izay, ny mariazy eny. Ary ao indrindra koa Tompo ny soranay sy deranay anao eto amin'ny tony fiangonana tony. Dia Tompo ampitomboy ary ny finoanay ianao any ankasitraka izao fotoana izao izay iombonanay teto ka noloranay ny voninahitra ho anao Andriamanitra irery ihany. Dia misaotra indrindra Jesosy fa mametraka ny fiainanay ary izay ny anio ny ampitsoariny mandrak'izainay mba samy hoeniky ny fitahinao anie. Ary sitrakay ny manakambana ny vavakay amin'ny vavaka nampianaran'ny Tompo manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao any eny sitraponao ety an-tany taky ny eny an-danitra. Omeo anay anio izay anona saza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelànay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Saotra ny Tompo antsika ry havana. Afaka niarany ombina tamin'izao fotoana izao ary indrindra nandray izany fampianarana izany ary afatra ny fampaherezantsika. Rapitso ary dia Alahady, ary Alahady ombonantsika amin'ny sahany Efitsekemo amin'ny fanimpom-pavahana izay atao any amin'ny Kolezioma ny Tonjombe ry havana. Anasana antsika rehetra izany. Ny fidirana amin'ny fitora Synodam-paritany Antananarivo Atsinana sy Arivo Avaradrano ary amin'ny 2 ora dia fanimpom-pavahana iombonantsika amin'ny Synodam-paritany Antananarivo Atsimo, Antananarivo Andrefana, ary koa amin'ireo manam-pahefana rehetra isa-tsokajana izany. Ka dia manasa antsika mba ho tonga antsika Efitsekemo tsika
dia tsara ny mandeha manao ny fiombonana ry havana. Ary alahady hitondrana mambavaka ny président FJKM zany, manana anjara tsika hitondra mambavaka azy, ary koa manana anjara isika mba ametraka koa ny taom-piasana ka hitondra mambavaka zany eo anatrehan'ny tompo. Tompony ampaherentsika ry havana dia samy mahare zary ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mbola hivavaka tsika marana ny fotoana dia andray nitsodrano. Endre ny fifalianay ary Andriamanitra ray. Raha afaka tokoa ametraka ny fotoana raha pitso eo am-pelantananao tompo eny izay tao any amin'ny collégium dia mba ho voromaro izay tongeny. Dia anao niaro anay koa amin'ny ratsy rehetra tompo, indrindra amin'ny aretina Covid-19 mba tsy hanapahefana eny izany. Dia haino vavaka izay atao eny ianao tompo ka ho voninahitra ao Andriamanitra irery ihany izany. Aza mafoy ary, aza masaraka anay amin'ny andro rehetra iainanay tompo. Fa raha misy tera, raha misy laza, raha misy voninahitra dia ho anao Andriamanitra irery ihany. Dia misaotra indrindra tompo. Ho tanteraka aminareo rehetra ary nitsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny ho an'Andriamanitra irery kosa ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.